ary izay endry dia amirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra, ary izay mamerina maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay doria. Daniela 12:13. Mihodina hatrany mivezivezy hatrany, manome lesona antsika hatrany, lesona miverimberina mahakasika ny zavaboary, ny tontolo izay nomanin'Andriamanitra, nomen'Andriamanitra antsika, ny fiarahantsika. Miasa efa antomotra ny aliny tany. Lesona goavana indray zany. Mahagaga aliny tany, misy alina ve ny tany? Misy alina, misy atoandro no manin'Andriamanitra. Daniela 12:13. Ary izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra, ary izay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay doria. Lehibe sady manandanja ny asa izay nomenantsika, ary tena mila piasa endry, tsy titena, ary piasa izay mahatakatra ny hevitry ny atao hoe fanoloran-tena feno ho an'Andriamanitra. Hiezaka tokony ataontsika ho famonjem-panahy. Tsy ilaina ny asa avy amin'ny lehilahy sy ny vehivavy matimaty izay tsy azo ny Kristy ampiasaina. Mafy be zany andalan-teny zany. Ireo lehilahy sy vehivavy matimaty feno fitiavan-tena eo amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra dia tsy ilaina. Mety ho izao zany, mety ho anao zany. Indraindray io tsy tazana intsony vokatry ny tetika matipaika amboamboarina, io ilay ataontsika hoe mikimaky zany. Dia mety miasa ihany eo amin'ny sahan'Andriamanitra kanefa feno hafetsena, tsy manana fanoloran-tena feno hampandroso ny asan'Andriamanitra. Ny ilaina dia ireo manana fo voakasiky ny fahorian'olombelona, ireo manana fiainana maneho porofo mandray sy manaparika fahazavana sy fiainana ary feno fahasoavana. Ny mambra ny fiangonana tsirairay, na fiangonana aiza na fiangonana aiza, na manao ahoana na manao ahoana, ny mambra ny fiangonana tsirairay izay manana fahalalana ny fahamarinana dia tokony hiasa raha mbola atoandro fa ho avy ny alina ka tsy afaka miasa intsony izy ireny. Noho izany, aoka ny fiangonana ifo anatanteraka ireo asa izay nampanaovin'Andriamanitra azy. Ny mpino-drehetra na nahita fianarana na tsy nahita fianarana dia aoka hitondra ny anjara biriky amin'ny famonjem-panahy. Misokatra eo anoloantsika ary izao ny mandrakizay. Ka izao, nahoana no mihevitra ny fikitra amin'ny fitiavan-tena sy ireo izay mety hanajamba ny masontsika ara-panahy isika. Nahoana ny fikitra amin'izany ny fiainantsika. Nefa fanahy maro ange ny manodidina antsika izay miraparapa mankany amin'ny fahaverezana. Moa mihamafy tahaka ny vato ve ny fontsika? Tsy afaka ny ahita ve isika ka atakatra fa manana asa atao ho an'ny hafa isika? Moa ve zava-poana ny nanomezan'Andriamanitra antsika fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra? Fanontaniana miverimberina izay tokony hampieritreritra antsika. Moa ve ny zava-poana nandefasany an'ireo fampitandremana izay mifanesesy manambara fa akaiky dia akaiky ny farany? Moa ve isika mino ny fanambaran'ny teny mikasika izay iseho eo amin'izao tontolo izao? Moa ve isika mino fa miantona eo ambonin'izao tontolo izao ny fitsaran'Andriamanitra, ho tsarain'Andriamanitra izao tontolo? Mino an'izany ve isika? Amin'ny fomba ahoana no ahafahantsika mipetrapetraka maka aina, tsy lamindamboka sy milamindamina, tsy miraika, kanefa anatin'ny faharavana farany ny izao tontolo izao misy antsika? Aoka hifoha isika satria antomotra ny aliny tany. Ho avy ny fitsaran'Andriamanitra, ny fandravana avy tanteraka izao tontolo izao, ary antsona isika mba hiasa amin'ny kitso-po, feno fitiavan-tena, feno fahavononana, hafanampo hiasa ho famonjena ny hafa. Ho tavela amintsika, ho rakitra ao an-tsaintsika, ary anery antsika izany hafatra mavesa-danja izany mba hiasa ho an'Andriamanitra. Hivavaka isika. Tombo tsara misaotra anao zahay noho ny hafatra fampitandremana efa fantatra kanefa indraindray noho ny toe-javatra dia mitsilamindamboka matoritory, ka ankehitriny dia hiainga indray, hifohy indray, ahafana fo amin'ny fanaovana ny asanao. Efa ho avy ny aliny tany, fandravana tanteraka, ary tsy hoe fandravana fa efa ho avy ny famonjena sy ny fanavotana anay. Ho rakitra ao am-ponay zany,
ho tadidina izany ary indray fanapahan-kevitra vaovao ny tsirairay mba hiasa mikitsy-po anao amin'ny anaranao Jesosy tompo. Amen.